Alléluia. Dia fifaliana lehibe indray ny arabanantsika rehetrarehetra ry havana malala amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray ny fotoana izay rahantsika eto a, atao anatin'izao fandarantsika, vavaka fiambena izay rahanao amin'ny fandarana, andramoka izaho a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy a, ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ihany koa. Dia manana ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray androany. Voalohany indrindra aloha voalohanteny a, isaoran'Andriamanitra, misy ny connexion a. Dia iraritsika ho vita hatramin'ny farany indray izao fandaharana izao a. Alléluia. Dia faly be miaraka aminareo eto androany a. Azadino miteny an'ilay hoe maheno tsara na tapatapaka mba ahitako avy aty hoe manao ahoana fainoanareo anay ihany a. Mety tsara ihany ve a sa tapatapaka. Dia tahiry tompo rahalahy Tahiry Mario a, izy niditra voalohany teto androany a, fiadanana tompo amin'izay. Dia Rodine Marie, Eliana miariny Iana Biaviana, rahalahy Tojo, Erika, Rodine, Jautina, Berthe, Véronique, Mioraka, Naira, Kéron, Emelovli, Olga Ranoursou, Tahiry Mario, Marira, Feli Roblina, Rolianisha, ranabavy daholo moa zany rehetrarehetra zany. Dia ao ny rahalahy Tojo, Iadra Skapatitsy, Zomamsou, Véronique, Lucia, Andonirina, Maman Valtina, tahiry Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy. Raha tonga eto ianao androany a, dia tehiteny aminao hoe tsy tonga fotsiny teto ianao. Indrindra raha androany ianao ny voalohany tonga teto a, za tena tehiteny aminao mihitsy hoe misy raha ilan'ny tompo anao eto a. Tsy tonga fotsiny eto ianao a. Ary alohan'ny atoritsika dia hieno fampaherezana, hieno hiritsika, hieno toritentsika, hieno vavakytsika. Zany rehetra zany a dia inona fa mahandra-pody anao, marapatapitry ny fandarana. Akivikivy ianao tonga eto, tsy zany intsony ny voanao eto. Rehetrereka ianao tsy zany koa ny voanao eto. Halleluia. Fa manana fahasoavana tolotra anao Andriamanitra. Ranabavy Ariede, Preta Marie, tahiry Jesosy tsika rehetrarehetra. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia Marie Jo koa efa ao a. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Andolo tsika hivavaka, etsika mivavaka aloha izao fandaharana izao a. Dia andao aloha ampandrosotsika ny vavintsika Lovlitina avy eto Frantsa, izy no hivavaka ho an'izao fandaharana izao a. Dia ao aorianan'izany a hieno hiritsika. Dia avy eo a ho tonga eto amintsika eto nabavintsika Marie Jo avy any États-Unis indray a, hitory tenin'Andriamanitra. Dia veriny eto avy eo a hitondra famelabelarana. Dia veriny eto amintsika eto nabavy Berthe hivavaka ho an'ny firenena avy any Koet a. Izay ny fandaharam-potoanantsika eto androany. Dia andao ary a avy hatranintsika dia andao a hivavaka ho an'ny fandaharantsika. Tahiry tompo a ranabavy Lovely anao ny fitenenana. Tahiny tompo tsara dia makasitraka na amin'ny anjara fitenenana. Manona fiadanany tompo ihany koa antsika mpiaino sy mpanaraka amin'ny fandaharana. Dia ametrahantsika ho ampelantanan'Andriamanitra feno izao fotoana izao ry havana dia mbola hiara hivavaka ary sika. Malalana io ndreto izahay zanak'aotra Jesosy malala tonga anetry tena hiankohoka indray eto anatenao. Tonga izay Jesosy hisaotra hidera ary hanandratra amin'ny avo ny anaranao masina. Fa izay Jesosy fa mbola nomenao tombonandro-pahavelomana izay mbola nomenao hery izay tanjaka fahasalamana dia misaotra makasitraka Jesosy amin'ny fitahinao sy ny fahasalamana izay atao isan'andro. Jesosy atonga izay Jesosy akavaso ho an'ny fanahy indray. Tonga izay mba hifandray tsapaka aminao satria etaetanay Jesosy mifandray aminao ary tsy metimety aminay intsony ny fiainanay raha tsy mahazo an'izany teny maminao izany, tsy mandeha amin'ny laontsony Jesosy malala fiainanay raha tsisy ianao manome an'izany teny izany ho anay a. Fatao Jesosy fa ianao dia teo foana ianao ary eo foana ianao maraina atoandro hariva Jesosy malala izahay indray Jesosy no indraindray manadino manisitsy mba miaino ny hafatra sy ny teny avy aminao Jesosy ko dia mamelana Jesosy mamelana tsy fahatanteranay rehetra, mamelana tsy fahamendrena izay mety vitanay teo anatrehanao na tamin'ny fiteny na tamin'ny fihetsika na tamin'ny fisainanay koa raha izany Jesosy dia sasao izahay diovy amin'ny rano masina izay tsirairay avy reto Jesosy fa ny fahendrenao Jesosy amin'ny fitiavanao no tianay manjaka tanteraka atao anatin'ny fonay. Toko malala manatre koa ianao Jesosy feno izao fotoam-bavaka izao fa mila mifanatrehanao izahay roay Jesosy mifana ratsy fanakorotana ary aoka mifananao masina hanjaka tanteraka amin'ny fitaovana izay ampiasanay tsirairay avy reto. Va eo ihany koa Jesosy nisy atokantrano mba handray hery, handray solika ho fiandrinay mandra-piavinao koa dia ampiteneno ihany koa Jesosy mpanomponao izay nofidianao tondra ny teny omeo azy Jesosy miositra hosora
teny eo ny lelany Jesosy malala mba amelabelatra izany teny izany aminay ka dia ambozato hoe izany teny izany Jesosy malala ary ataonao ihany koa mba hakasika ny fony maro Jesosy malala koa dia miteneny ianao tompoko fa tena efa voninkaino anao izay tsirairay avy reto ka dia misaotra mankasitraka Jesosy malala voninahitra ho anao rery ihany hatramin'izay ka ho mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, saotra betsaka ny anabavintsika laovilitsika tao anatin'izay vava ho an'ny firenena izay. Alleluia. Miary zay no ela fa ndolosika eno hira anankiray atoketo tena te apery anao ndosika raha hirany tirity androany ndosika ary teny hoe Jesosy raha to zay tonga eto indray androany. Alleluia. Dia natongavana eto Jesosy dia teny manao hoe hafa mihitsy ianao. Za te teny aminao firy zay nefa hitanao teo amin'ny fiainanao inona ny zavatra tsara nefa nilovanao, fiainana ohatry ny ahoana nefa nilalovanao, olona manakaja tahaka ny ahoana sy olona mahafinaritra tahaka ny ahoana nefa nifanena taminao fa za androany te teny aminao tatsika ary teny hafa mihitsy ianao. Mirabany Chelsea Evan androany vao hitako eto Calvaleuse efa hitako teto Lovely Mami Erika zao ihany zao terirano benja Andrina Suzela Marie Gilda mboaratsika antra nirina. Alleluia. Izy koa mbola Yama Tahir Mario efa hitako teo tahin Jesosy tsika le vao niditra dia fiadana tompo amintsika Bert Sava ndao atsika anao antity tena Jesosy hafa mihitsy ianao, tena hafa mihitsy. Dia zao koa ianao koa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia hafa mihitsy koa ianao koa tonga dia olona miavaka ianao. Halleluia. Ny Andriamanitra zany hafa mihitsy fa ianao manompo azy koa tonga dia ataony hafa mihitsy koa ianao. Halleluia. Dia mahereza isika tsirairay avy andao ary ianao zany izany tsika dia hitra anaty torotentsika ao aorianan'izay mahereza daholo.
afa mihitsy anao amboaratsika mama Valentina Semelovny Marizita afa mihitsy anao zanak'Andriamanitra ianao Ina Rakotoary Zaka afa mihitsy anao Serina Rodine Marie Antonina Suzelle Alléluia Eliane Patricia Sotra Jesus Sotra Jesus Alléluia Sotra Jesus na dia mandeha mamaky loasa amiko fahafatesana zao dia tsy atahotrano izy satria ianao no Alléluia afa mihitsy ianao sady mahafinaritra iny rehefa salamo 23 mihitsy izay salamo tena mahafinaritra anahy tanteraka mihitsy Alléluia dia isaorana an'Andriamanitra zany izy zany dia courage ianao fa tena marina ange zany ohatry ny hoe jerena tsy manana ny zavatra rehetra ianao rehefa tsy fantatry ny olona fa ianao manana an'ilay zavatra rehetra na anana ny olona ary zao rehetrarehetra zao fa tsy manana an'Andriamanitra zava-pony regny fana kelikely ary ny zavatra ananany eny raha tsy manana afa-tsy Jesosy azy izy dia tena vita hoe anjara lovako sy kapoko ianao manandova tsara Alléluia raha Andriamanitra ny anananao tsy olon-javatsoa ianao Alléluia dia mahereza hitahin'Andriamanitra Nathalie zay vao hitako teo izako Saondra Raza Ivaitosoa Elirobeline efa hitako teo amboaratsika tahin Jesosy tsika rehetrarehetra zay ary ny ela fa tonga dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika aloha falytsika na mandeha tsara ny connexion satria rehefa dinihana ry havana malala tsy ny connexion aty aminay ihany tena ohatry ny somary ratsy dia ratsy ohatry n'io zao zay tretinao fa androany zao zay ny antso ny opérateur dia sady efa misy zavatra miova koa moa tsy haiko nareo efa mba miantso ny opérateur zao sarotra dia sarotra mahazo ny service technique fa tonga ianao dia ampiasany amin'ny robot dia robot ny nandray anay teo dia ny robot ny mamaly ao fa vérifiena dia efa vérifieny avy any ohatra mahavariana amin'izy mantsy dia ny anay ato mi-afficher débit tena ambony ny débit zany ambony ataonao ny test rehetrarehetra ny débit ambony nefa le izy ratsy le appareil ve zany ny défaillance le misy zavatra tsy telefona nefa rehofona ihany ny ordinateur sasitsy rehofona ihany ny ampiasaintsika fa maninona ary ny débit mi-afficher mitovy misy fotoantsika androany nety omaly tapaka dia mahavariana fa tena le izy ataony maneran-tany le izy izao ihany zao satria zao efa dinidinihana moa le izy dia za aloha efa resy lahatra tokoa zao nabavy fianarakoto ny teny tany amin'ny zareo koatra zay fa tena marina tokoa ny teniny possible ho ampidirany zareo ny 5G io ataony ratsiratsy ny 4G rehefa tiky vita mobile l'essence ianao dia ataoko ratsiratsy ny diesel ataoko misy problème ny diesel dia resy lahatra ianao amin'ny essence andeha loatra indray ny essence ataoko lafo kely ny essence midina ny gasoil dia ohatr'izay ihany io fa kitikitihany io hatrany amin'ny ranabavy Suzelle rony any amin'ny ranabavy Jenny koa resaka taminay izy androany tena tapakandro to dia tsisy ny opérateur rehetra any États-Unis tsisy eo amin'ny tanàna misy azy tapaka daholo tapakandro dia tsika ary mbo hoe tapatapaka kely dia nety ka dia zao zany le izy iaina amin'ny zava-misy tsika ratsiratsy io itao ahoana io ny endry zareo ary za efa ny tenareo foana fa possible ary misy fotoana tapahany daholo aloha ka nazy io ary zareo elita nge ny tompony io tsika eto mbola miavy afety iolony misy dia io ny efitsika
araka ny torotentsika hoe tsisy tsara ohatrany dia io aloha misy ka hatry ataony lasa ratsiratsy tsy maninona zany rehefa mbola afaka mifampiantsika rio na tsanatry tapaka rio dia ataontsika audio mandrapa tonga hoe tapahany koa ny audio eo tsika le tonga hoe tsy mifankaheno tsony fa zao tsika mbola mifankaheno dia ho ararotintsika aloha zany afanafatra anareo foana hoe tsika mandinika lavitra tsika miaraka amin'Andriamanitra possible io zavatra io amin'izao andro farany zao jereo ny zavatra mitranga androany zao nanomboka zany ny vaccine covid tany any Angleterre zany nanomboka androany dia fantatritsika ny toy ihany fa misy raharaha eo ary za mbola nitenitsika amintsika foana hoe efa ampiarahapitsika amin'ny raiky amby telopolo ny volany ity hoe arabaina tantratrany farany fa dia lafo ty roapolo sy roa ity ary atomboka amina ady mahavariana sy mahaketraka ny olona iraiky amby roapolo sy roa arivo fa zao tsika kosa zany ny ataontsika ity isan'andro iomana halleloia ivadika hiatrika an'izany ady zany ho avy ny fotoana mety tsy tapahoana tsony tampoka tsika zay tapaka ny fifandraisana dia tadidio efa nizaraintsika teto ny fampizara foantsika teto dia mitsakotsako an'iny sanatsika amin'izany fotoana zany ary zany mahatonga atsika ny ararotintsika halleloia ararotintsika etretinao fotsiny tsika zao mba mikarakara n'le hetsika giligaly le mampinisahirana za tena eko anao misy fotoana tena misy fotoana nareo mahita misy fotoana tena adiniko manetana an'iny misaotra anareo foana ihany koa aloha izy zay mbola hoe manetana ary aty amboloana dia manetana sao dia adiniko any amin'ny farany fa tsika dia manampy ny sahirana any Madagasikara amin'ny groupe Gamaliel izy eto amin'ny fandarantsika entsika hanohanana an'ireo mpianatra hanala fanadina classe de 7e nanao tsika tamin'ny voalohany nampisakafo azy ireo ray volana sy tapany alohan'ny CEPE avy eo tsika nanome akanjo mafana an'izy ireo ankizy be dia be zany avy eo indray dia zao indray zavatra natao niantoka ny fianarany mpianatra 7e indray tsika tamina sekoly anankiray tamin'ny voatalohan'ny voananomboka teo fotoam-pianarana mbola manangona vola indray tsika zay vitantsika indray dia anaovantsika zavatra mety omentsika akanjo mafana indray rehefa nala fanadinana na ampisakafoantsika hitantsika foana fa za mahita anao misy azo ny tananao atao dia mandefa CMP aminay misaotra anareo izay tena mitondra vao tsy raha ambony tanana fa reny dia ho atambatambatritsika dia hanao asoavantsika ny préférena amintsika izay sahirana ny tiako tenena dia zao efa akaiky ny fotoana misy fotoana tena za tena miteny anao tena efa tena reniny fanahiko zany fa tsika ireo avy ny fotoana tao anatin'ny dray mpimaso anatin'ny andro anankiray tsisy mifankahita zany so tsika aiza ny connexion aiza rianina aiza ny appel tsisy mety telefona ny andeha amin'izany tsy fantatro zany no mahatonga antsika tsy ho variana amina zavatra hafa io mahatonga na hoe misy fotoana le Gamaliel ary adiniko manetana azy satria zao zava-dehibe lavitra n'ole Gamaliel ny fianomanantsika ny ara-panahintsika zany mahatonga antsika eto tsika tsy manoatra ny sasany ny sasany indray ny olona hafa mety possible variana ny amin'ny fanahitana rabola aloha ka nandeha ny lanitra aza ny fanomanana ny olona amin'izany ady lehibe zany aza ho adino ny olona sanatria tsy hisy ane zany hoe ny fanentanana rabola ho vitako atsakany sy andavany eto fa ny fanomanana ny ara-panahintsika hiatrika an'izany ady sy ny amonomana mandrakizay tsika so tsika anatry Andriamanitra ho adino tsy eto amin'ity fandaran'ity mandrakizay zany efa netaniko foana zao anao hoe tena manana zay fa groupe zay tsika Gamaliel misy fotoana diniko miteny zany alefa sy efa misy azo ny tananao atao tsy afaka manao anao tsisy tsiny tsisy olana afaka manao anao dia manao fa ny ambony indrindra ndao tsika hiomana amin'ny ara-panahintsika ho an'ny olona mety efa ara-panahy be efa tonga dia atenaina ho any an-danitra alao ny olona mety ho variana fa tsika tsy mahazo variana tsika revana fa raha mbola zao fandarana zao ny rahanao dia tsotra ny tsika ny tamintsika tsika ho any an-danitra tsika hiomana ny devoly mihetsiketsika mafy mihitsy zao manao ny plany manatanteraka ny planiny indrisy ny kristianina mevariana tsy mifikitra fa eo indrindra tsika no hifikitra raha miaraka tsika tsika ifampitatana ho any an-danitra dia ndonge tsika ny tenin'Andriamanitra dia avarina ty tenin'Andriamanitra ny anapahavitsika Marizô dia iverina eto anao famelabelarana ny toriteny dia meno finaritra ho any an-danitra tsika aza velanao mialo anatinao zany efa akaiky ny farany ndahoary tany tompo anabavy Marizô anao ny fitenenana manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompondray aho amintsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fandaharan'izao
Fifaliana ho any izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ao anatin'izao fotoana izao dia homano ny baibolinao idiry tenin'Andriamanitra anankiray tsika hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 20 andiny voalohany. Ohabolana toko 20 andiny voalohany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay olona anarina matetika ka mihamafy antoka dia ho toto tampoka ka tsy misy fanasitranana. Averiko indray mandeha, izay olona anarina matetika ka mihamafy antoka dia ho torotoro tampoka ka tsy misy fanasitranana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no itsika angalantsika lesona ty androany ity. Ty tenin'Andriamanitra havana dia tena anisan'ny teny tena nampatahotra indrindra satria tsapako hoe tsapako tamin'ny fiainako hoe tena marina amin'ny teny foana Andriamanitra satria itsovavolombelona kely amintsika nisy fotoana efa zavatra efa tokony tsy ataoko intsony efa fantatro efa nampafantarina hoe zavatra tsy tokony ho ataoko intsony nisy fotoana miverina nataoko le izy ary resaka fitafy moa le izy tamin'izay fotoana tamin'ny taona efa lasa tany dia nanandrana nanao le tafy tamin'izay fotoana izay ry havana dia tena hoe tsy mba niandro hoe afaka herinandro na hoe afaka roa andro ny kapoka amin'izay fotoana izay fa tena hoe raha-pitsony ihany raha-pitsony nanao le zavatra dia nahary dia izany ny antony hoe nahatonga mifanena tamin'i Jesosy dia resaka hoe narary izay dia narary dia mifanena tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay dia sitrana dia io le aretinako tamin'ny fotoana izay nandraisako an'i Jesosy io miverina tamin'izay fotoana izay dia vavaka tamin'izay dia mifona tamin'Andriamanitra mihitsy satria nampitsahivo ny fanamasina anahy mihitsy le izy hoe io zavatra nataonao maly io ty zavatra miantra aminao ty androany dia tena mibebaka tamin'izay ry havana fa tena nanenina be mihitsy satria efa fantatro hoe efa tsy tokony ataoko intsony le izy nefa nataoko dia mifona tamin'izay fotoana izay dia afaka pitson'iny ihany kokoa dia sitrana voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'izay ka tenin'Andriamanitra ity ry havana dia tena hoe tena tanterahan'Andriamanitra ny teniny. Andriamanitra dia tsy mba olombelona ka handainga. Ao amin'ny Nomeria toko 7:20 andiny 7:20 misy an'izao teny izao hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga ozy izy na zanak'olombelona ka hanenina no efa nilaza va izy ka tsy nefainy na efa ndreva izy ka tsy nitoviny. Izany ry havana ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izany sy voasoratra ato amin'ity baiboly ity dia tanterahan'Andriamanitra izany amin'ny fotoana izay tiany tanterahana azy amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa tsy makatongo olona tahaka n'ity teny ity izao dia tena tsapako mihitsy hoe tamin'izay fotoana izay tsy nakatoa dia tena tonga dia teo eo kapoka nahazo tena tsapako mihitsy hoe kapoka Andriamanitra le izy. Tsy fantatsika izay manaraka an'izao fandaharana izao hoe impiry ianao nefa nandre tenin'Andriamanitra, nandre anatra momba ny tenin'Andriamanitra, karazana teny firy no efa nandrenesinao hatramin'izay dia firy tamin'izany no efa nankatoavinao. Andriamanitra ry havana tsy mivazivazy aloha izy tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona jonjaina izy ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiaro antsika ry havana izany teny izany androany dia hampatsiaro antsika hoe
hazana toriteny iny na efa nindrenesinao nefa mbola iainanao amin'izao fotoana izao tsy akatoavinao. Be da be ny zavatra efa nambarana faky ny mpanofon'Andriamanitra teto. Nataoko hoe tsy teto ary fa tany amin'ny toerana rehetra izay efa nivezivezenao tany. Dia mitory mamafy ny mpanofon'Andriamanitra mba hantsiana ny fiainako, hantsiana ny fiainanao. Dia inona tamin'ireny ry havana no efa nankatoavinao a? Za manokana aloha dia tena tamin'izay fotoana izay hoe fijoroana vavolombelona ny teneniko anao hoe fa tena tonga dia fay dia tonga dia tena hoe tsy hanany ihany ary tsy sangisangy fahotana intsony a, fa tena tanterahan'Andriamanitra ny teniny. Mety mieritreritritsika hoe Andriamanitra mamindra fo, ekeko fa tena mamindra fo Andriamanitra. Fa misy fetra ny famindrapon'Andriamanitra ry havana. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia ireny zavatra efa hitantsika ireny ny tantara. Nipotehany Sodoma sy Gomora satria tena efa tafahoatra mba ho tanin'ny olona, tafahoatra ny tsy fankatoavana ny teniny, tsy fanarahana ny lalàn'Andriamanitra. Tsy didiny dia ireny ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora hitantsika izany. Fa mila mitandrina tsika ry havana. Za androany dia hiteny anao dia mbola tsisy zavatra miatra amin'ny fiainanao dia ankatoavy ny tenin'Andriamanitra ry havana. Aza miandry kapoka izany ianao vao hiala amin'ny adalanao io. Misy ny olona mieritreritra hoe ity zavatra ataoko ity ohatra tsy dia manino ity ka sady mivavaka dia mampirafy ihany ohatra, na hoe mivavaka dia za manao pataloha ihany na manao fitafiana tsy na manao an'izao fitafy izao ary amin'ny fo jeren'Andriamanitra. Dia nefany ny tenin'Andriamanitra toriana isan'andro isan'andro efa reso ny sofinao hoe tsy mety izao zavatra tsy mety ny ohatr'izao, mila fahamasinana, mila ohatr'izao. Dia nefitsika mbola manao an'izay tiantsika ihany. Dia amin'izay fotoana izay tena tsy maintsy mahazo fahadezerany Andriamanitra. Dia ho tanteraka ity tenin'Andriamanitra ity hoe ho toritoro-tapoka. Izay olona ananina matetika ozy izy ka mihamafy atoka dia ho toritoro-tapoka ka tsisy fanasitranana. Loza anie izany ry havana raha tena hoe tanterahan'Andriamanitra amin'ny fiainana. Amin'izao fotoana izao ianao mbola tsisy ninona, mbola famindrapon'Andriamanitra io. Mandray fanapa-kevitra ny amin'ny fiovana. Inona ny zavatra mbola tokony hovaina, inona ny zavatra mbola mila tsaraina eo amin'ny fiainanao. Aoka ho mpankatoy ny teny ianareo ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jakoba. Fa tsy ho mpiainy fotsiny ihany tonga mamitaka ny tenanareo. Ankatoavy ry havana ny tenin'Andriamanitra. Asa miandry kapoka. Ao amin'ny Hébreu 10:1-3 dia misy teny hoe zavatra matahotra ozy ny azo ny tanan'Andriamanitra velona. Ry havana, mango vita atao izany tenin'Andriamanitra izany ianao. Mango vita ianao aza misangisangy fahotana. Aza mieritreritra hoe mbola ho ela vao tonga izany Jesosy izany izay aho hiomana hanao an'izao sy hanao an'zatsy. Na hoe za izao mbola tanora, mbola vao firy taona izao. Dia za hoe za dia hanoko an'Andriamanitra hanao an'izao zavatra rehetra izao, hanao fitafiny izao, hanao an'izao. Fa za miteny anao ry havana fa ny olona rehetrarehetra mankatoy tenin'Andriamanitra manaraka izany didin'Andriamanitra izany tsy adala ireny olona ireny. Za anisany nanana an'izay fisainana izay mihitsy hoe ohatran'ny olona adala mieritreretako ny olona hoe manao an'izany manaraka fahamasinana izany tamin'ny taloha. Fa rehefa tonga tamiko ny tenin'Andriamanitra ry havana, ny fandresen'ny dahatra tany anatiko tany ny avy ao nandray an'i Jesosy
dia ny lako sy zavatra azo ialana minitsana tsy kelikely izany teny am-pandehanana tena. Mety hoe tsy mora aminao izany fa zao rehefa ao anatinao Jesosy rehefa feno fanamasin'Andriamanitra ianao dia mora aminao miala amin'izany zavatra rehetra rehetra izany dia havana. Tena mampatahotra aho aminao ty ten'Andriamanitra ty satria tena tratra tamin'io mihitsy ary misaotra an'Andriamanitra lehibe aho tamin'izany satria tsy nitohizany elaela ilay kapoka fa vetivety ihany. Fa nefa na izany raha tiararotina amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampom-po. Efa teneniko anao foana hoe misy fetrany io. Raha efa impiripiry kosa ianao nanambarana nefa tsy mety mankatoa, tsy mety manaiky ianao dia azakady ianao raha misy zavatra mafimafy miantra aminao. Mety zavatra be no mahatonga antsika tsy mety mankatoa an'Andriamanitra, tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra amin'ny lafim-piainana antsika rehetra rehetra. Mety vady, mety harena, mety feronana, mety karazan-javatra be. Mety hoe mahatonga atsika hankatoa an'Andriamanitra toe-potsika, mivatra mbola fikirika tsy mety afaka antsika ao anatintsika ao. Dia nefa androany tonga amintsika ny ten'Andriamanitra ihany fa raha efa nanarina foana ianao nandritra ny taona maro dia tadio hoe misy fetrany izay efa nandrenesanao nandritra ny taona maro izay. Ary efa tonga ilay fahateseran'Andriamanitra izay dia tena hoe zava-matahotra ozy ilay tenin'Andriamanitra izay. Niteneniko anao teo ny azon'izany tanan'Andriamanitra izany, zava-matahotra. Ka androany ry havana raha ohatra ka voakasika an'izany teny izany ianao androany hoe izay olona narina matetika ka miha mafiatoka dia ho torotoro tampoka ka tsisy fanasitranana. Androany ry havana mba tsy ho nao izany olona efa nanarina izany nefa ianao mbola miziriziry amin'ny hetra foana, mbola tsy mankatoa foana, mbola tsy mety manaiky ianao nefa ianao isan'andro dia miaino mitoroteny izay ambara ny mpanompon'Andriamanitra eto isan'andro isan'andro. Mba tsy ho ianao anie no hiantefany izao teny izao. Fa androany raha mbola tsy tonga eo aminao izany tanan'Andriamanitra velona mampatahotra izany dia miovary havana mandraisa fanapahan-kevitra ianao fa mbola vaninandro ny famindram-po izao vaninandro iainantsika izao. Tianao Jesosy, te hamonjy ny fanahinao izy. Tsy tian'Andriamanitra ny havery anao fa tian'Andriamanitra ianao hankatoa ny teniny, hanao ny sitrapony. Izay ny tian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ry havana. Androany mino aho fa raha nakasika anao izany teny izany dia handray fanapa-kevitra ianao satria fanahana masin'Andriamanitra ny asa mahery ao anatin'ny fonao handresy lahatra anao amin'izao fotoana izao. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany teny izany ny voninahitra dia ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka ranavavy Marisoa amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Mino aho fa alleluia. Mino aho fa ampieritreritra antsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra izany. Marina anke izany ry havana malala. Tena hoe misy olona anarina foana, anarina foana. Fa zao misy karazany telo ny olona.
misy izy anarina dia to dia milefitra dia maika iny tsara be iny. Misy indray le anarina dia manaiky dia miverina, dia mibebaka dia miverina. Misy indray arakaraka ny anarina azy mihamafy atoka. Zao rehefa na malala tsika olombelona rehetrarehetra zao hitanao misy an'ilay hoe ilay voalaza hoe any amin'ny apokalypsy hoe manana boky tsika ho velarina. Dia tsika manana mpitandron-tsoratra tsika, manana anjely mpitandron-tsoratra tsika miaraka amintsika isan'andro. Tadidio izay. Hoy izy malagasy hoe azo loha samangina ny jerena fa ahoana hozy izy? Andriamanitra tapony loha. Ka Andriamanitra dia mijery antsika. Fa tsika ireo manana anjely daholo tsika. Na ny olona ratsy ary ny olona mpanota na ny manao marina misy anjely ampiarahana amin'Andriamanitra azy. Ilay anjely samy manana ny asany. Hoy ny tena Andriamanitra ny anjely Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Dia mitoby miaro antsika. Fa ao anatin'ireo anjely mitoby manodidina ireo misy anjely mpitandron-tsoratra fotsiny. Inona no nataonao androany? Marizô, nitory-teny izy androany. Zao avy ohatr'izao. Gaity ça va? Zao. Dia na ireny olona maditra ireny tamintsika mbola maditra, misy anjely efa miaraka amintsika. Maninona? Manoratra an'iny taratasy. Izy ary ny anoratra an'iny. Izy ary ny anoratra an'iny boky iny, misy mpitandron-tsoratra miaraka amintsika. Manoratra eo amin'ny pejy ny boky ny fiainanao isan'andro, izay voasoratra, izay ataonao dia voasoratra. Efa henonao angamba dia hoe mba miheno ny feo amin'ny fieritreretana. Misy fotoantsika manao zavatra dia ilay tsika mihitsy misy teny aza manao an'io. Henontsika ao anatika ao. Misy ohatran'ny hoe tsika ihany mandresy lahatra tsika hoe hanao zavatra tsika dia aza miditra amin'io, aza miditra amin'io. Dia iny tsika fa tsy manao an'ilay izy. Izay ilay feo amin'ny fieritreretana. Fa tsy hoe fieritreretanao fa misy anjely mibitsy hoe aza manao an'io. Na manao ratsy tsika, alohan'ny hisotroantsika toaka misy miteny aza misotro an'io. Afaka panahy koa miteny ataovy io. Sotroy fa tsara. Isaky ny hanao zavatra tsika dia indrindra rehefa zavatra ratsy, mialohan'ny hanaovantsika an'iny dia misy foana ao anatintsika ao mitentsika hoe sao dia mba tsy alao tsy atao. Salasala itsika farany ataontsika ihany ilay izy. Misy fotoantsika misy zavatra ataontsika dia misy mitranga zavatra ratsy mitranga aorian'ny hanaovantsika azy. Rentsika mihitsy hoe Andriamanitra mananatra izany. Dia toy isika dia mibebaka. Fa misy olona tsy mahatsapa an'izay mihitsy koa. Misy olona mihamafy atoka isan'andro ananarana azy. Zaho mba te-teny aminao androany. Raha olona efa mivavaka ianao dia mianohy ianao ny feo an'io anjely io. Mianohy ianao ny feo amin'ny fanahy masina izay miresaka aminao ny androany. Izany mahatonga antsika mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra foana. Dia mihaino. Inona ny feo anao androany? Inona ny tokony ataoko androany Andriamanitra? Alohan'ny hivoaka ny trano izany ianao raha kristianina ianao, tsy possible izany hoe ianao andeha hivoaka ny trano tsy mivavaka. Tadidio fa io fiainanao io, zavatra iray kely fotsiny miova amin'io dia manova ny tontolo andronao rehetrarehetra. Ohatra, hivoaka ny vavahadinao ianao. Raha hivily ankavia ianao hafa ny lalan'ny fiainana, tsy mitovy amin'inona alehanao raha amin'ny ankavia. Zavatra miova. Raha hiala ao an-trano amin'ny enina latsaka 5 ianao, tsy hitovy amin'ny anao niala tao amin'ny enina latsaka 9. Ka possible misy olona hifanenanao amin'ny atin'ireo fotoana. Misy zavatra miova foana. Izany mahatonga antsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra, miara-mandeha, mitaopin'Andriamanitra ny angatsika. Izany mahatonga antsika mifanena amin'ny fahasoavana. Misy fotoana antsika rehavana lasa loha kely fotsiny dia mirate zavatra. Misy fotoana antsika tara kely fotsiny dia mirate zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa tonga eo amin'ilay fotoana antsika miara-mionaona daholo ny zavatra rehetrarehetra dia manao ohatr'izao daholo. Fa raha vao midekalaky iny dia tsy mety mampiditra. Iny moa zany tiako hatongavana. Misy fotoana antsika rehefa manao zavatra ratsy dia efa hitantsika izao mihitsy hoe izay izao taloha
tamin'izany mbola tena zatovy kely tamin'izany dia izao ny zavatra atao naditra izay misy namako eo an-tanàna dia ao amin'ny tranon'izy ireo misy mpivarotra dia manofa tranon'izy ireo dia ao amin'ny trano zany misy rindrina manasaraka n'ilay mpivarotra sy ny ao amin'ny tranony dia nanita-kevitra izay tazany madiditra kely teo an-tanàna dia namana amin'ilay mpiasan'ilay mpanampin'ilay olona ao dia vakiana ny rindrina ohatry ny jiolahy kely mihitsy tamin'izany dia vakiana rindrina dia avoaka avy eo ny entana vao amin'izy dia zareo mamoaka izay moa dia mivarotra dia zaraina ny vola ratsy izany za manao an'izany tena ratsy izany efa mibebahana daholo izany izao zavatra tranga efa nanao an'io dia nafinaritra any izy tamin'ny voalohany satria tena mividy lamaody mihitsy izay mividy lamaody foana tena mandeha mandiha tena mividy lamaody ka atao daholo tetrety ka mandeha misakafo izay rolahy fa zako tena hitako efa manomboka ohatrany tsy mahazo aina hoe tsy mety ty ohatrany hitanao ohatrany hoe lasa manomboka misy mangorory zany anatinao any hoe ty na hoela na hoaingana tsy maintsy izy farany ty ary ny fiafarany ty tsy maintsy izy ho tratra ka le lavaka goahana dia tapenana rehefa vitany atao dia tsy mahita dia ozy am'izay mantsy an'izy satria efa dazany zay rolahy le mandray dia rolahy le mamoaka le izy dia ozy aho hoe tena za tsy hanao tsony ato anaty ka misy zavatra efa tavoaloha tsy dia mampitaitany any izy satria fa aveo fa lohana jilambody kely atao fa aveo le lohana jilambody kely iny efa manomboka ohatrany hafahafa dia niteny taminamako za tsy hanao tsony manina tsy manina zany io za hoa tsy hanao tsony dia tena tsy nanao tsony ozy hoe tena tratra amin'io za tsy hanao tsony za mananao indroana intelo za hoa tsy hanao tsony dia tsy nanao tokoa fa za le tsy nanao io ary zareo mbola nanao dia mbola nanao dia ny amin'ny volako efa lany mba te hividy lamaody indray andeha andiha za mimpandiha dia izao jereko zareo nanao foana tsy tratra zay andeha hiverina anao ihany ataoniko nefa misy tena azo moka izay miverina nanao indray mandeha naraka tamin'ireo teo dia tratra zany napidy violon voalohany teo amin'ny fiainako nihidy violon teo dia any amin'ny pôlisy mihidy ao amin'ny violon tsara lalàna io loza inona le zavatra mitranga efa mananatra anahako zange zay teko ny na ny mpanao ratsy na ny mpanao tsara dia misy an'io daholo tsy mety io le anatra ngeravana tsy anatra hoe olona manatra hoe dadanao sy mamonay fa misy anatra mandeha ao anatinao ny anatra nge misy eo amin'ny lafiny be dia be mety toriteny ny akabetsahan'ny anatra toriteny mihainy toriteny to dia anatra misy olona tezitra ndraindray zako mba asisinany amin'ny toriteny azafady ry havana raha ianao voateny anaty ianao no mahatsara voakasika anaty toriteny afandreo hoe tena ianao mihitsy ny tifirina tena hoe misy afatra manokana omenanao mihitsy eto indray tsy dia misy an'izay feto vavaka aloha inona ny afatra rehefa anaty ohatra mety mba nisy zavatra olona ndresahana teto ihany ny ohatra fa misy mahafantatra zany inona moa teneko zany ka ravana mbola noena tamina amerikanina any ka amerikanina any toerakafany no resahako momba ny zavatra mba fantatra fa tsy maintsy izay teto ihany zany tsy midika hoe mamoaka ny secret anareo ka hoe fantatro iny ihany iny fa toriteny ny akabetsahany ndraindray na hira ary mihaino hira ianao anatiny misy hira tena misy tena tononkira tonga dia mahakasika ny tena za mihitsy zany inge anatra ndraindray mahita trangan-javatra anao anatra ndraindray na soratra vakianao eny an-dalana anatra ary tsika io matetika anarin'Andriamanitra tsika anarina fa nanarina ninazy zao zany nanarina zany tamin'izany efa nisy nanarina efa nanarin'Andriamanitra zany raha nijanona le tamin'ny voalohany tsy naninona afaka mety tena afaka fa nahitan'ny zareo mbola nahazo foana mbola nahazo dia veriny indray mandeha za le miveriny iny tonga dia tômôbilina pôlisy ny naka anaty ao an-trano
taitra ny tao an-tranonay tamin'izany fa nisy inona fa inona ty aika za totakely misy teo an-tanàna tsisy zany ohatra ny salamalama ovo kely zay amantsy lavalava volo salamalabanyolo tomboka malalalala fomba kely tsy totakely teo an-tanàna ke any amin'ny afina taitra ny tao an-trano afa-baraka na alain'ny polisy ny lahatokana dia izy atao amin'ny fianakaviana mbola nalain'ny polisy fa nanarina matetika fa nanamafy atoka ary fomba hoy ny tena zany hoe dia ho toritory tampoka ka tsisy fanasitranana raha lenao nanarina tamin'ny voalohany na faharoa mbola mamindra fony fahatelo tsy maninona ny oatra zany azo eritreretinao za zao taloha misy fampianaran'Andriamanitra ngeravana antsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ampianariny ary Andriamanitra rehefa mampianatra tsy hoe mampianatra ohatra antsika tamin'ny mampianatra ny zanantsika a o i fa ampianarin'Andriamanitra tsika anatina toe-po za zao taloha tamin'izany zay mbola tsy ohatran'izao hitanao zao hoe en ligne eto ny fiangonana fa tena nanana fiangonana vao nanomboka mitandrina sabaty zay tamin'izany dia za zany efa mba tenen'le mpitarika foana tamin'izany dao mba hitandrina sabaty amparivonandro satria za zany tamin'izany ny atoandro maraina ihany mivavaka dia vao tapitra ny toriteny dia asiako metra le mpanompon'Andriamanitra tanaka zany isy olana teny tonga ny olona mbola mivavaka amparivany andro satria sabaty amparivany andro za tonga dia laza na misy olana ho reglena na tsisy olana fa efa zay mihitsy napetraka hoe maraina ihany any eo ka zao ny sabata dia tontolo andro eo ianao mideran'Andriamanitra amin'ny fotoana ngera misy fotoana ianao nge ampianarin'Andriamanitra rehefa tsy hainao no mitian'io fotsiny dia ampianarin'Andriamanitra za tsy te teny an'le terme hoe mikapoka mantsy fa araka le tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo teo hoe zava-matahotra loatra raha azo ny tanan'Andriamanitra ka ny tsy ataoko hoe kapoka fa ataoko hoe fampianarana za teneniko anao fa zany efa amin'ny efa nandray valim-bavaka efa nataon'Andriamanitra mihitsy zany zay mety nanomboka ny tahian'Andriamanitra tamin'izany nanomboka ny tahian'Andriamanitra fa zao mbola tsy miala ihany le toe-po hoe efa mba tenena mba ndao hitandrina sabata fa tontolo ny andro ankeny atao hoe sabata ny any maraina ihany foana na netiny natao na tsy nety na mbola reraky tontrosana efa nanomboka tahian'Andriamanitra ozy Andriamanitra hoe zao alao ampianariko kely ka za mpivarotra fiarakodia ny asako araka teko tao hoe mivarotra fiarakodia vaovao any ampiasana fa ity amin'ny asako mandray za mivarotra fiarakodia tota dia efa mba nanomboka tahian'Andriamanitra dia efa manana tobila tamin'y hoe tonga teo efa tsy nanana misy fotoana mandeha bus efa nanomboka tahian'Andriamanitra noho ninona noho ny fitadiavako an'Andriamanitra nanomboka nitandrina ny fahamarinana zay aloha ny zava-nisy teo amin'ny fiainako zay ny nanova ny fiainako fa zao nanomboka adinidiny fa ny fitahian'Andriamanitra me mandroso za koa tokony androso amin'ny ara-panamisy amintsika Andriamanitra efa mandroso mpahanak folo ianao mbola paharoa ihany Andriamanitra manao zay mety ianao zay mety Andriamanitra kely mba te hiara-mandeha mandroso aminao ianao tahiny metahiny ianao memakatoa zay nge io fa mandra-patonga ny andro anankiray za zany efa maika fa dia ka rehefa sabata mantsy raha ny tena zay no izy tsy miasa za nefany rehefa sabata ny tena mandeha ny matetika za manao annonce amin'ny gazety dia mivarotra fiara misy miasa ampiakonana efa nanomboka tahian'Andriamanitra ny olona vavaka allo auto vibrera ny telefona afina anaty olona ny ianao mivavaka mifantoka be allo nefa efa hoe mba hoe mivavaka Andriamanitra tena miteny hoe okanao sy ny ao an-tranonao sy ny aminao rehetra na ny vahininao sy mitsahatra anamasina andro sabata allo ana mbola alo tobila ka aiza anao anao fotoantsika eo amin'ny mare masaiky tamin'izany teo mare masay teo mivarotra fiara membre teo tamin'izany ny olona mivavaka Jehova aiza anao allo tsy haiko tsara anao mbola alo tobila ka ho avy anao atoga ny afaka 80 minitra dia mikipa aingana sady manisika le telefona anaty dia miteny amapena lasa kely misy vily tomobile manendry eo telefona fa akaiky mihitsy vavaka lasa amin'izay aho izy ianao nandeha
za nefa mahafantatra fa tokony hijanona eo nandeha aloha tamin'ny voalohany misy fotoana anaty fotoam-bavaka misy vily tobilo na lamahitsy lasa mibazakazaka fa alery lasa tsisy miditra amin'ny lohako le vavaka tamin'izany tsisy miditra tamin'ny lohako le vavaka efa manomboka fa tahin'Andriamanitra sy ny olona mety ho te zahako mamaly mesazy ohatriny tena farany tobilo zao jeren'Andriamanitra aloha tamin'ny voalohany anarina aloha Andriamanitra ke tsy mananatra izy mandeha dia mitonga amin'ny tanany zany tsy zany io mananatra izy rado ndray jerena any le telefony iny amin'izay nisy ny antso andray andro efa fantatra efa nafantatra amin'izay za koa tsy Andriamanitra koa raha hoe mbola tsy mahafantatra no Andriamanitra dia tsy te hijery ny andro ny tsy fahalalana fa rehefa nafantatra no adinina amin'izay fantatra lasa amin'izay ohatra nandeha nanakalo tomobila tany 67 miala avy any sabotsy namehana ny ala tao am-piangonana amin'ny 12 dia hoe ho any 67 indray mandeha zany aka tomobila dia miverina mety mbola mahatratra an'ilay tapany hariva amin'ilay any ny ala avy tany 67 le tomobile natao fanakalozana miala eo 67 vao tonga amin'iny mandeha amin'iny hitanao iny mbola sy tonga eo akazomanga koa amin'ny lalana iny filafafa le tomobile ohatry ny misy tsy mety panina amin'izay teo be oririka teo panina niondrika eo ambany tomobile vetivety kely dia efa litana ohatry ny Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger le misy le ohatry ny commando reny fa manomboka fenofeno menaka ny tanana le akanjo nentina vavaka amin'io fa foritra teo miondrika eo ambany mamboatra ny antso mécanicien ny andro mafana reraka teo ny hariva reny olona avy mivavaka mandeha bus mandalo mahitana ny olona falifaly avy nideran'Andriamanitra alena fa hoanina panina hoanina panina inona na atao zay tsy nety vela tobia dia ny antso namako ampitarika ka zay tamin'izany mipiraka tao ana lamahitsy dia zay miparkina lay tamin'izany tsy tonga trano ny tobila fa misy parkina dia parking midy amin'ny 7 alina dia rehefa tsy tafiditra amin'io amin'ny 7 ianao dia mila manenjika eo rehefa midy io dia tsisy garage ianao zahako amin'ny 7 alina mbola aiza mbola lehibe oririka taritarika tomobily ny olona efa avy nitederan'Andriamanitra za mbola mitarika tomobily tapaka ny tady mitarika tomobily reraka tsy nisy ohatry zany teo fiaina tonga amin'izay dia tsy nivotsony moa zany ny garage dia eo mivela le garage io misy fasana dia eo ihany malala tarika tena aloha zany apetraka eto fa reraka fa alao apetraka io dia aninona le tobila voazo amin'io voavy natakalo mbola tsy nitengenana velona zany io tobila io eo amin'ny 3 kilometatra 4 kilometatra tobila voazo daharo izy Andriamanitra nanariko impiry ianao tarita le tobila dia najanona teo amin'ilay fasana tsy mivotsony ny garage dia lasa minody amin'io fa reraka meza mampino amitsina tamin'izay reraka ho aza nanina nefa rano vavaka iny rano janona ny vavaka karaha izy ngelineny le olona sao dia efa fantatra anabavy erika any tatoy any tantara lasa nandeha nodina tolo ny fomo maraina tonga teo tsisy pneu intsony le tomobily vaky ny fitaratra lasa notoradio pneu efatra toan'ny lavato sisy tsisy pneu le tomobily jesosy ary efa hainareo daholo ny tantarako ray anabavy erika tena teo tonga dia tsaroko hoe Jehova zao ianao ny atao mampianatra tsagako fotsiny ny tanako Jehova hitako ankehitriny masina ny andronao inkery havana bevery olona tena nga zany ny Andriamanitra reo mikapoka foana tsy mikapoka fa nampianatra nanomboka teo zao tenako zao nitandrina an'izany andro sabataparivan'ny andro ary tamin'ny fifaliana satria zao zavo nanaiky fotsiny izay rehefa ampianarana ohatriny tsy teo ry havana namboamboarina teo velona le tomobila nanana za tao efa nanana janty tsara be zay napetraka tamizy fo mety tsara lavitra no teo aloha le fitaratra vaky ny soloina lasa tsara be lafo le tomobily inona zany le nasan'Andriamanitra ny nasan'Andriamanitra zako nampianarana fotsiny tsy hoe lasa fadiranovana trotrongo vomana tena tsisy inona tsony ny fiainako satria zako pe tsy nitandrina zavatra tsy zay le izy fa Andriamanitra nampianatra raha tsy zay mandraky tiany androany raha mbola nahajanona marain'ny andro ary fa ny olona narina matetika torotoro tampoka ny nahazo an'le izy zao ngery havana malala ny Andriamanitra
zany zavatra rehetrarehetra tantarentsika zany zany zao anabavy Marizao zao toy ny teny hoe nanao akanjo tsy fahamotinana nefa efa fantany fa tsy mety tena rary izy nanarin'Andriamanitra izy zany ina moa zany le izy naninona izy zao Jozisy vorainy ny lesona ny olana dia zao itsika mety hoe zany hoe zay ary nanao an'izany tsy naninona hatramin'izao zay manao zany tsy maninona zany zay zany naninona hitanao fiainantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny fahotana ny zavatra tsy mety ataontsika amin'Andriamanitra hitanao ohatra ny ordinateur na tablette na téléphone ny ordinateur anao na ny téléphone anao na ny tablette anao rehefa mibug dia kitihanao izy zavatra kitihanao ankiray dia tsy mihetsika dia aza kitihana aloha tsy mihetsika fotsiny ianao nandretsika ohatra hoe kitihana ilay izy dia tsy mandeha dia kitihana dia farantsika manao le leobe dia kitihany be dehibe na ordinateur tsy mandeha ny touchpadnao dia kitihanao dia ny havitanao zavatra mibug kitihanao dia kapokapohanao amin'izay le touchpad eo amin'le anina hoe tsy mety zao ny tadidio ny action anankiray ataonao amin'ny ordinateur dia enregistreny ny carte mère anao enregistreny aloha iny dia avy eo exécuteny dom mety dia mi-enregistreny dia avy eo iny vao mi-exécuté ka le kapoka nataonao tamin'ny voalohany dia efa enregistré iny fa mbola tsy exécuté fa mibug fotsiny le ordinateur na le téléphone zany tsy mety izy dia kitihana indray mandeha ninona fahamakianao dia andraso aloha manombotra zany dia tadidio izy ralarado hoe andrasana hono ianao téléphone rehefa mibug hoe rehefa misofisofy mantsy téléphone matetika manao an'iny rehefa misofy izy dia asiana antony izy rehefa misofy fampagatsiahana ordinateur kely na téléphone na tablette iny kitihanao izy dia miandry ianao fa na ela na oainga tsy maintsy exécuteny iny dia fahotana ohatr'izay manao tsika aloha manao fahotana tsy nisy nininona dia tsika ay tsy maninona fa tandremo mibug le izy Andriamanitra tsy mibug fa Andriamanitra miandry aloha tadidinao foana fa fahafatesana foana ny tambony ota ao ambadiky ny ota ataonao mety tsy valiana androany iny fa efa enregistré iny dia ho exécuteny iny avy eo tadidio zay be ny olona nanotana andritra ny telopolo taona dia mehetrehitra hivavaka ray andro herinandro dia ilamina mba tonga no elaela vao mivaly vavaka iny mbola misy zavatra amboarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra ratsy nataonao reny misy olona mimonimona nandritra ny telopolo taona izy nanota vavahana herinandro tsy mamaly vavaka Andriamanitra izy atereo tsy mamaly vavaka Andriamanitra mamaly izy fa misy zavatra aloha mbola tena tsy maintsy fafana eo amin'ny fiainanao manota ianao androany dia aza mieritreritra hoe tsy naninona fa andeha hanota fandroany fa indraso aloha ny efehan'ilay anankiray fa misy efehany tany tompo Armando Lalao no Elifanto pasteur Rondro zay ny hitako vaovao eto vao tonga fa tsy hoe vaovao ka io Andriamanitra mampianatra antsika io zany zao zany nahazo anahy dia ozy ny olona ka Andriamanitra pokapoka zao ny tena marina Andriamanitra mikapokapoka madinidinika mba hialagy tsy kapohany anao mandrivorivo rahatr'izay ho avy nge fotoana kapoka be mahazo ny olona dia tsika mieritreritra za tena tsy tian'Andriamanitra za ve fa mba mihetsika kely dia kapohany za mba mihetsika kely dia anarina tena ianao mihitsy ny tena tian'Andriamanitra hoy izy anabavy anitra nirina aho zanaka tiana nanarina pastera fa rehefa ela koa ny fananarina ho an'izay mafilo dia lasa hoe ce qui sème le vent récolte la tempête dia ny amintsika hoe mahatatesa valikitsaka ohatr'izay mihitsy teny aminao ahako fa io kapokapoka fanitsina madinidinika ataon'Andriamanitra aminao io dia mahasoanao ny hazo anankiray dia ny voakely izy dia asiana an'le hitanao le ohatry ny fehany iny
mba hatonga anazy hijory tsara fa raha iny tonga de avelanao eo zay faniriny iny eo azo de zay zany fa rehefa azo tiana haniry tsara mbola kely izy de asianan'iny de izy le azo efa manininy zay ny atao an'izao fa rehefa azo lava be mahitsy iny ho tapahana atao andro eo amin'ny tempolo vao hisaotra an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra tam'ilay mikapokapoka sy fanitsiana madinidinika ataon'Andriamanitra atsika mba elana amitsika tsy ho torotoro tampoka ravana malalana ary Jesosy eto de niteny nosika jery ten'Andriamanitra vetivety amaranako azy any amin'ny Luka toko fahatelo amby folo any andiny fainaka hatramin'ny fahasivy misy ten'Andriamanitra manao hoe ary nanao fanoharana ity izy ka manao hoe nisy olona nananaviavy nambolena teo tambolobona de naka izy ka nitady vo taminy fa tsy nahita ka de hoy izy taminy tamin'ny mpanamboatra ny tamboloko indro efa 3 taona zay no tonga hitady vo tamin'ny teviavy ty fa tsy nahita kapao io nahoana ny manimba ny tany fa ny mpamboatra namalika no taminy hoe tompoko avy aloha ihany aloha amin'ity taona ty mandrapa-iadiko manodidina azy ka asiako zezika angamba mbola moa izy fa raha tsy zany de ho kapainao ihany teto nisy aviavy 3 taona tsy namoa za zany te antany anao androany 4 taona ianao zany tsy namoa 4 taona ianao io aviavy io mantsy ny andrasana vo satria efa tokony namoa ny aviavy mantsy tsy hoe vo ampanirina de mamoa fa tonga ny fotoam-pamoazana tonga ny hoe eto am'izao fotoana zao izy mamoa am'izay zay le izy tsy hoe paiso zany de le paiso mbola manirikiny de efa mitady voany ianao efa izy le tonga paiso efa hazo de mamelana am'izay le mavokely iny de manomboka mivoaka eo zany efa miandry am'izay hoe izy voany ty fa tsy hoe le paiso mbola kely titany ka eto le tany mboloboka nge efa teo foany efa teo amin'ny azafady le aviavy efa teo amin'ny tany mboloboka foany mbola tsy niteny mihitsy aloha satria mbola vao naorina mbola nikarakarainy tsy hoe vao hery taona teo fa efa 3 taona ny tokony amin'ny vo azonao zany tsy 3 taona teo le izy fa 3 taona mety efa 10 taona io zany ny teo mety io zany mety efa 10 taona io aviavy iny teo za moa tsy mpamboly aviavy tsy fantatry hoe 4 taona reny manomboka iandrasana voany fa mety eo anteto atsika hoe 10 taona ny mamoa 10 taona ny aviavy manomboka misy voany ohatra zany za tsy mpamboly aviavy de le 10 taona iny aloha tsisy olana mihitsy tsy nandalo tokory ary le tompona tanimboly ry havana ndry tsisy tsiny anabavy Armande tsisy tsiny fa etinge tsisy hoe fialantsiny ratara fa afaka mbola mijerena fa faly foana zay mahita anao nefa misaotra betsaka fa ohatra mahafinaritra kely zany fa aza mialatsiny nefa fa faly be zay mahita anao alleloia io zany teo io 10 taona ny hainy fotsiny ianao toriteny tao anatin'ny 10 taona ohatra mikarakaraina fotsiny aloha ianao nesorina ny trosanao ny délivreny ianao ny esorina ny fahazaran-dratsy sy ny sisa sy ny sisa androany mitodika aminao fotoam-pamoazana am'izay nandeha aloha ny heri-taona ny andro voany io mpiandro vo io tsy nisy de mbola tsy zany ohatra ny taratara izy zany taona faharoa ny olona efa nitango ny voan'ny aviaviny tonga izy fa izy mba nambolika ny andro voany nge izy tonga ny faharoa ohatra mbola tsisy ihany fanomboka ny eritreritra hoanary ty aviavy ty zany de mijery ny aviavy io nefa ny olona sy ny avavy izy zany io izy izay nambavy pasteur Rondro 7 à 10 ans vao misy voany ny ary nety any zany le 10 ans misaotra pasteur 10 ans vao nisy voany de tamin'ny fotoana fahatelo am'izay zany hoe taona fahatelo tokony nisiny vo taona fahatelo nitakina zavatra tamin'ny fa tsy nisy inona ny tsy efa nitoriana taminao na de teto am'izao fandaharan'izao ary impiry Andriamanitra ny nandalo impiry Jesosy mandalo eo amin'io fiainana io mitady vo nahita ve izy sa tsy nahita anjara ny mamaly an'izany ary teto de sika nidiran-doso ty aviavy ty tonga de izy le tompony any lany fotsiny ny tany mba hanan'io fotsiny mahona izy manimba ny tany kapao io ka manimba ny tany io tany mamokatra be fizy mihitsy tsy hanao zavatra kapao io ozy izy le mpiady le mpikarakara ny tany ozy izy lay mpamboatra namalina ny hoe avelao ihany izy avelao ihany amin'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy de ho asiako zezika angamba mbola mo izy zany hoe
teo foana ny tenin'andriamanitra teo ny fananarana teo ny fa tsy mety mamoa impiritoriana aminao eto ny fahamasinana eto foana ianao zao firy taona nisy voany venao fatandremo a misy herintaona fialanana enina ary amin'ny fijinjana fa efa taona mialohan'izay aloha ataony zavatra rehetra asiana zezika ka tondrahana ka ataony rehetrarehetra inona fataon'andriamanitra amin'ny fiainanao io revana fa maninontsika tsy mety mamoa tandremo fa hoy ny ten'andriamanitra raha tsy zany angamba izy mba hamoa fa raha tsy zany dia kapainao ihany zany hoe le mpamboatra zany afaka miteny hafanenina nataoko izay azo natao fa tsy mety mamoa izy kapao amin'izay ary za revana malala ty tsy hoe fampitahorana ty fandaharany ty fa za dia teny aminao fotsiny manao hoe manana programa andriamanitra amin'ny fiainanao dia tsy ny ambolenanao eo fotsiny io ianao mamboly fa miandry voany aminao a andriamanitra ny devoly nge revana mamboly no tena mamoaka voany daholo zao ny azy jerenao reny olona mivoaka amin'ny tele amin'ny facebook isan'andro na hoe dia mahita hoe tsy hitanao misy zavatra tsy normal ve revana miseho amin'izao fotoana izao olona malaza zany taloha andeha toke 5 taona lasa tsy ohatr' izao sara tedavy ifampitedavina mihitsy zany hoe Jennifer Lopez na hoe reny mpira malaza reny tsy hitanao ny compte tsisy zany compte facebook zao ry zareo inona ny ataony mipotra eo dia mandindihy eo dia mena 5 000 € 5 000 $ zay mahavaly an'ity fanontaniana ity inona dikan'ireny tsy avelany devoly matoritsony koa ka ninana hatramin'izao izy a ndana miasa ao an'andro efa ho avy Jesosy ndana sary daholo ny olona anao any fisariam-boly io dia aseho mijerijery zay lavapoana rehetrarehetra eo asiany mamovo fa ny andriamantsika koa mitady voany aizy ianao karakaraina ianao a ataon'i Jesosy zay mety a andao izy ianao isy voany aza manaiky aza manao hoe naharina foana mbola ho avy nay ny fananarana hoy ny tena andriamanitra zay olona narina matetika ka amin'ny mahafatoka dia ho toritori tapoka ka tsisy fanasitranana misy olona zao tena nyteny mihitsy hoe zako a nandeha avion dia nanao crasy le avion dia za rery ny velona dia za nahita n'le rangahy tena zay ianao tokony olona hivavaka mandra-pahafatinao any an-tsaiko any inona nataony azany mbola maditra noho ny teo aloha ry havana malala roplanina mienjera ve dia anao tsy maty dia mbola andehananao andeha ho aiza misy ratsy noho ny roplanina nienjera ve nefa namonjen'andriamanitra anao tsy ry havana malala za teteny aminao androany andaontsika andefa araka ny teny anam-pavy teo zava-matahotra zany azony tanan'andriamanitra any mebreo toko fampifandiny fa raika amin'ny telopolo zany teny zany ka maherezytsika tsika tsy andry anarina foana tsika teny hoe tompo tsy amerina ntsony raha nisy tamintsika eto nanao tsy nety a tsika rehetra samy tsisy nanao ny nety fa zao nandray anatra ve tsika tonga be ny fotoana dia nitentsika za andriamanitra tena fona za tena tsy amerina ntsony a iverina aminao a tena teo masonao tokoa ny nanontako fa zao tsy ameriny tsony a amin'izao sisa izao a dia za teny aminao fa tsy ho verimaina ny zezika zay natao taminao ary le mpamboatra tena nampy anao raha misy fotoana mbola tsy namoaza anao fotoana zao tokony hamoaza anao Jesosy manao ny zavatra na dia atao fotsiny eto amin'ity fandarana ity mba efa manao zay azo atao ihany Jesosy a maniraka an'ireto mpanompony izay rehetrarehetra eto amin'ny gropy tsy hitanao amin'izany efa mba niomana mihitsy nomany renabavy marivao tsara navavaka firenena réforme ho ataony renabavy berta tsara reny nivavaka tsy hitanao mahafinaritra ve na hatramin'ny vavaka fanomboana ary ataony renabavy lovely tena zay arak'izay mety mihitsy satria maninona zezika daholo ange reny nira inona ny hira ataon'izy ireo zezika nge reny fampahereza isan'andro zezika nge ray adiny ray sasany isan'andro farafakeliny ange ho anao hoe zezika ataon'andriamanitra mpitombo anao hoe ndaosika hamoa fa ho amin'ny fotoana tsy maintsy ho kapaina zay tsy mamoa tsy ho aminao ane zany a voninahitra an'andriamanitra misaotra an'andriamanitra misaotra anao nahatra reno any toriteny a hatramin'ny farany a eno hiritsika dia hivavaka aorianan'izay a ho voninahitra andriamanitra dia mahereza daholotsika rehetrarehetra alleloia
rehefa nanao zay ratsy teo imasonao voalotony foko pentipentina ny fana basa sao Ratuka sitakao Jesus. ratu sitraka intiao mivalo aminao ka mitarana nanao zay ratsy teo imasonao voalotony foko pentipentina ny fana Basa sawe. basa sao Ratuka sitakao. ratu sitraka Sikaretra. Tsemerni merlitsony awe Enun fitaraina. eloiny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko tsy amerlitsony awe eloiny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko teo imasonao Jesusi teo imasonao intiao zay efa nanitoko iverina aminao rekamba amindro fo varany fatozerinao tsy ozakako anaroao amin'ny fitiavanao tsy amelitsony awe eloiny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko tsy amelitsony awe eloiny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko teo imasonao Jesusi teo imasonao raha tsika vavaka rava zany toroteny sy zany izy zany no tsika tena hiteny mihitsy androany hoe Jesosy any sotrany amin'ny fananaranao ataovy ao tsy hainao foana fa Andriamanitra tsy mikapoka zany fa raha Andriamanitra no mikapoka rava tsika ve ho lehibe no nitendrombohitra ry havana malala tendrombohitra ary fofinain'Andriamanitra eo maika fatsika fa ataovy mampianatra Andriamanitra mahafinaritra raha toy rehefa mampianatra ary rehefa manaiky ampianaran'Andriamanitra tsika tsy misy fahampitehana zany ny fiainantsika ny fampianarana nataon'Andriamanitra tsy mamono
ny fampianarana ataon'Andriamanitra tsy mamotika fa manitsy. Halleloia. Metezanao ahitsin'Andriamanitra, metezanao tena ho anarin'Andriamanitra aza mana mafiatrika tsony tsy fantatry impiry ianao na retoriteny inona kay ny andrasanao tsy ampiovanao ry havana, inona kay tsy efa nitenen'Andriamanitra anao tamin'ny toriteny ny amin'ny tsy mapety ny fahotana, tsy mapety lalana zay lalovatsika sasatsasany io. Miandrinina isika, miandrinina isika. Andosika iteny Jesosy eo naiko anarinao amin'ny moramora ankehitriny. Misy olona ry havana ao Biblia ao arin'Andriamanitra amina zavatra kely ny angavana amin'ny Jesosy. Fa misy ena mifamafy, misy vehivavy ankiray toy havana tena daka totondry neka fara tamin'ny torabato teny nagavo teo Jesosy. Ianao aza miandry an'izany dia mbola tolotranao amin'ny tambitamby asiana hira, asiana toriteny, asiana vavaka, asiana mampiomehy kely tsy maninona izany ry havana, dia mbola atolotr'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny zavatra ohatr'izany ny filazantsara mba hiovanao fo. Andeontsika hiova fo fa tianao Jesosy, aza sarotra anarina ianao. Andao tsy fananarana tsony ny tonga aminao fa efa fahampitehana sisa amin'izany fotoana izany. Hivavaka itsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao zahay, misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, fa tena tianay ianao, tena tianay ianao. Zay Jesosy tsy mila fananarana mihoatra noho teo tsony. Betsaka amin'irety olona reto mandalo ady sarotra ady mafy, oka ho fantatra izy ireo fa mananatra azy sy mampianatra azy ianao. Aza asiana mafy noho izay tsony Jesosy fa oak'izay hitodika. Antsika ravina tena hiteny androany izay Jesosy hitodika moramora izay. Antsika ravina tena hitodika, tena hitentsika hoe andaontsika hiteny takany abavy hianatra nirina mihitsy androany hoe Jesosy anaiky anarinao moramora Jesosy. Fa tena ho anarin'Andriamanitra moramora ianao ry havako malalako. Antsika tena hiteny hoe Jesosy eo ankehitriny verina ato anatiko daholo ny nananaranao ahy. Akatoa Jesosy anaiky Jesosy. Za androany te teny amintsika rehetrarehetra ry havana, ny tanan'Andriamanitra tsy rehefa hamonjy ihany izy mifoy, tsy foy, tsy rehefa hamonjy ihany izy ny lava tanana ry havana malala, fa rehefa hananatra koa izy dia lava be koa ny tanana. Za androany te teny amintsika rehetrarehetra manao hoe andao ataontsika tena hoe hiteny hoe Tompo, aleoko anarinao amin'ny tambitamby Jesosy, aleoko anarinao amin'ny tambitamby. Aza kivy anarin'Andriamanitra izany ry havana, fa ny olona anarin'Andriamanitra izany zanaka tiany izany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao satria notefenao indray izay teto androany, nahitsinao indray izay teto androany. Manolo teny izay Jesosy anaiky ho ahitsinao, ho karakarainao, ho kolokoloinao, ampianarinao fa zay ho any an-danitra. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny teninao izay tonga taminay androany. Zay Jesosy manaiky ndreto izay rehetrarehetra reto manolo tena ho ahitsinao. Raha mbola misy zavatra tsy mety fa apetipetitenana, mbola mety misy mivilana ny anatin'ny fitondrantenanay, anatin'ny fisainanay, na ny fiteninay, ny eritreritray, ahitsio mbola fotoana fanitsianao zao Jesosy. Aza vela zay Jesosy hoe efa any amin'ilay fotoana tsy azo anitsinana intsony vao manenina izay. Sao dia any amin'ilay fotoana efa tsy azo sitranina intsony vao anenina izay, fa ikena izay androany. Isika anao takany anabavy laovilitiana androany hoe azoniko atao-poko ny anatrao rehetra Jesosy mba tsy hanotako aminao, fikirako aminao mandraikariva. Misaotra Jesosy za mahatoky faharenao daholo ny vavaka rehetra miaingana tokantranony amin'izao fotoana izao. Ny fanekena Jesosy fanekena anitsy anay. Saoranay ianao ny toriteny nentin'ny zanan'abavinay
Marizao zany androandry ianao nanolotsaina azy tamin'izany mitoritena misaotra ny amin'ny teny zay nampitorenao ahy halehibe ianao misaotra Jesosy amatoky fa hisy vokany ngezabe amin'ny fiainanay indray Jesosy ity toriteny ity androany ary de resaka ny olona taka an'ilay aviavy ianao anie hisahirana nisy zezika Jesosy ary olona ireo dia tena handray an'izany zezika izany ary amoho ary tena hitondra vokatra ho amin'ny fanjakan'ny lanitra ary dia tsy ho kapaina indray fa havela amoho saotra Jesosy saotra manomboka androany dia karakarao mba hamory eto mpanompono reto ny mpitoriteny androso be halleloia ny mpandray anjara rehetra androso be Jesosy androso halleloia dia naomba azy ireo saotra Jesosy amoha eny amin'ny toerana zay misy anay zay na any am-piasana eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ao tokantrano amoha voatsara saotra Jesosy dia voisin'ny satana dia fatromanao tsy ampikitsaingana leterareta amin'izany toriteny zany teto azy androany ho voninahitry ny anaranao saotra Jesosy io halleloia amen ivavaka ao ny firenena nabavitsika berta zao fanzao tany tompo ana berta iny tombosika rehetra iara ivavaka risika iany matratonay tsara indrindra mbola fanao izay misy tranombotia nomena hery fahasalamana mbola afaka ny hain'ny tenina tandroany tsy hainany tsy sotranao satria lehibe sy masina ianao ary misaotrana tompo Andriamanitô tamin'ny nanomezana ho anay tsirairay aby ny connexion tompo Andriamanitô nafahanay ny heninao satria tsy nisy nambara teto ian'Andriamanitô raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masinao misaotra Andriamanitô satria tena tianay ianao ary maminay tokoa ny eo ankaikinao tsy miafy aminao Jesosy malala ny toriteny izay nampitondraina ny mpanompona teo izay hampamoa anay Andriamanitô ary engane Jesosy malala ny ratsy rehetra izay nataonay teo masinao tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay ianao ka mamela ny fahafanay ary apetraka feno eo am-pelatanana tompo ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ataovy hamoa Andriamanitô tahaka ny aviavy ianao Andriamanitra manao ny zesika isanandro engane tompo malala tena hamoa eo anao hanao araka ny sitraponao ary hanay ny fanzaran-dratsy rehetra ialany amin'izany Andriamanitô izany ny firenenay izany ary tehirizy manokana izay mbola tsy ao ambalana Jesosy malala manoko Andriamanitô fefehy fampany tsirairay kasi ho fanahy masinao Andriamanitô ny tempony Madagasikara anay ny malagasy rehetra mba hihain'ny teninao ary handray araka ny sitraponao ny amin'izany teny izay nampitondrainao amin'ny izany tsy misy miafiny amin'Andriamanitô ny izay rehetra ataony olona tsirairay avy kanefa Andriamanitô aza vela ho very izahay aza vela ho reraka izahay fa toany mandrakarivo hamoa eo anatrehanao ny amin'ny fanarahana anao Andriamanitra tsy miafiny aminao koa toa Andriamanitô reto tiany tsirairay avy reto ataovy hamoa tena hifantoko aminao Andriamanitra ary hiala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra apetraka felam-pelatananao izany vakoka izany raiso Andriamanitô ho voninahitsy ny anaranao masina misaotra reo misaotra fanahy masina ary misaotra na lehibe tamin'ny fotoam-bavaka izao tanteraka sy lavorary noho ny fanatrehanao noho ny fitantananao anay tsirairay avy mbola nahafarana izao fandaharana izao misaotra Andriamanitô fa lehibe ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy nametrahana izany vakoka izany halleluia amen halleloia misaotra betsaka ny anabavitsika berta atao anatin'izay vavaka ao an'ny firenena izay dia za misaotra anao naharitra ny enatra amin'ny farany teto ny fandarantsika dia tapitra eto fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Aki Radio ianao www.ndramokaizo.com dia afaka manaraka hatrany ny fandarana Aki Radio ianao ary maheno toriteny foana ianao isaky ny adiny telo rehefa miaraka aminay eto ianao dia mahare toriteny foana halleloia dia isaky ny amin'ny iray maraina amin'ny efatra maraina amin'ny fito maraina dia amin'ny folo maraina ary raha pitso amin'ny folo maraina zao fandarana zao ianao indray raha tsy nahinao hatramin'ny voalohany ianao dia raha pitso maraina amin'ny folo mandeha ao zao fandarana zao dia raha pitso amin'ny iray atoandro amin'ny efatra hariva amin'ny fito hariva ary amin'ny folo alina dia mbola misy toriteny ihany koa toriteny eto daholo moa ny henonao tsy mahay toriteny afa-tsy ny toritenitsika eto nareo ao anatin'ny onjam-peo Aki Radio atsika dia samy tahin'Andriamanitra raha mbola sy tonga any amin'ny raha lanitra Jesosy dia eo neto tsika raha pitso amin'ny ora mahazatra
agnatantsika mbola ho feno tomombana foana ny connexion dia mbola afahantsika miaraka eto foana sa mitahin'Andriamanitra miorena tsara za miova aza variana possible ho avy Jesosy amin'ity alina ity fa raha mbola tsy tonga izy dia raha pitsika eo aneto amboariny mandrakizay antsika halleluia amen